Ilay noeliny fitia, mizara tsiky, mizara hafaliana ary mizara fitiavana ihany koa. Tamin'ny kafaliana lehibe no nionako taminareo teto Ambojatovo, hoy nahafatry ny filoham-pirenena malagasy. Ny tsikinareo sy ny valim-pitiavana nozarainareo no manosika ahy hijoro hatrany hiasa hampandroso any Madagasikara, hoy hafatra hatrany izay nambarany ity filohan'ny Repoblika ity. Tompoko vavy sy tompoko lahy, milohany herisoantsika amin'ny tena resaka zay ataontsika dia mbola toy ny mahazatra foana ary tsy miova. Abonné vetivety alohan'ny chaîne natsika ary asio j'aime ny video, azadinona ihany koa ny mametraka ny komantera milohany zavatra rehetra. Ndao ary ataontsika vetivety izany fanaovana abonnement izany milohany herisoantsika amin'ny resaka zay ataontsika. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy. Resaka trangana lozam-pifamoivoizana izay niseho tany Antsohihy no hanombohantsika ny filazana ny zava-misy ato anatin'ity video anankiray ity. Izy ity moa dia resaka taxiville ny fandona tamin'ny moto. Voalaza fa nandeha mafy ny kasa hanatitra olona ilay moto no nifatratra tamin'ity fiara manao taxiville teo ankaikin'ny parking Drawa ny andro ny 20 Desambra 2024 lasa teo. Fa isorana Andriamanitra Andriananahary tsy nisy ny ainana fohy fa ny naratra mafy foana no nisy. Naratra mafy moa ilay nitondra moto ary toy izao hitantsika amin'ny sary izao ny fahavoazana ny tamin'izany trangana lozam-pifamoivoizana izay nisy tany Antsohihy izany, ilay resaka taxiville ny fandona tamin'ny moto. Rehefa voalazantsika moa ny mikasika an'izay, ndeha arisika hilaza ny manaraka indray. Rehefa voalazantsika moa ny mikasika ny zavantranga izay niseho tany Antsohihy iny, ndeha arisika hijery kely ny fanehoan-kevitra izay nolazainy filohan'ny film na nihetsika iombonana ho an'ny fanarenana sy ny fanorenana ifotony any Madagasikara. Toy izao moa ny fanehoan-kevitra izay nataony fitantanana ny firenena mikatso ny sehatra rehetra hatramin'ny ireo tetikasa rendrarendra ny Rajoelina. Tsy mahavita ny adidy sy ny andraikiny amin'ny fitantanana ny firenena intsony ny fitondrana Rajoelina, hoy ity filohan'ny film ity na nihetsika iombonana ho an'ny fanarenana sy ny fanorenana ifotony any Madagasikara. Hatramin'ny fotodrafitrasa izay efa nasongadiny maro fa rendrarendra kanefa nampiziriziry ny filohany anatanterahana azy dia mikatso avokoa. Mihisatra ankehitriny raha tsy ilaza afa-tsy ny teleferika raha ny fanazavana hatrany izay nataony ity filohany film ity mikasika ny fitondrany Rajoely ankehitriny. Rehefa voaresaka tsika ihany koa ny mikasika aniny, ndeha arisika hiresaka kely ny mikasika ny governoran'ny faritra Sofia. Izy ity moa dia roa andro lasa izay koa dia zareko aminareo ankafaliana sy ampitiavana. Nisaotra sy nankasitraka ireo mpiara-miasa aminy ao amin'ny faritra ary nirary fety sambatra ho azy. Toy ny ray aman-dreny sy zanaka ny fifandraisana misy eo amin'ny governoran'ny faritra Sofia sy ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny faritra. Mankasitraka sy mitehaka ho an'izay miasa tsara ary manitsy izay manao tsirambiny ny asany. Mifarana ny taona tsara ny fiarahana ka nanolotra fanomezana panie garni ho an'ny mpiara-miasa ho fisaorana sy fankasitrahana ary famporisihana amin'ny ezaka tsara efa vita. Nisitraka ity fanomezana ity avokoa ny mpiara-miasa rehetra ao amin'ny faritra ho fiatrehana ny fety ny faran'ny taona sy taom-baovao ka vary amin'ny gony sy ny menaka ary akoho toy ny vatomamy ihany koa ho an'ny ankizy no natolo ny General Nilson René de Roland na hoe governoran'ny faritra Sofia tamin'io andro io. Rehefa voalaza sy voaresaka ihany koa ny mikasika aniny governoran'ny faritra Sofia iny, ndeha arisika hivadika kely any Mahajanga. Fentay miparitaka eo amin'ny toeram-piantsonana nasionaly Aranta fa jerem-potsiny. Toy ny izao hitantsika amin'ny sary izao ny zava-misy iainany ireo olona ao amin'ny tobim-piantsonana nasionaly Aranta Mahajanga. Diky avy ao amin'ny toilette anatiny ireo hita any ivelany ireo. Vao miditra eo dia fofona maimbo no mitsena.
Raha ny kajikajy dia kooperativa 5 no miasa ao aranta ary olona amanjatiny maro isan'andro no mifamezivezy ao fa tsy misy mandray andraikitra. Manaitra ny manam-pahefana ary miantso ny tompona andraikitra mba hijery sy handray fepetra amin'izao fa manimba endriky ny tanànany Mahajanga izay malaza amin'ny fahadiovana kanefa izao zava-misy hitantsika amin'ny sary izao. Zay moa ny tany Mahajanga fa ilaza ny zavanisery tany Sabotsy Namehana indray isika amin'ity manaraka ity. Izy ity moa dia resaka zazavavy naholandrainy ary bevoka 3 volana. Zazavavy kely iray no naholandrainy niteraka azy. Nohon' izany dia bevoka 3 volana io zazavavy kely io ary niseho an'izany zavatra izany moa dia tany Sabotsy Namehana. Tamin'ny ity herinandro ity no nametraka fitoriana momba ity tranga ity ny renim-pianakaviana iray ka nosamborin'ny mpitandro ny filaminana avy hatrany ilay iray mpianakaviana. Izany moa ny zavany tranga mahatsiravina izay niseho tany Sabotsy Namehana ny mikasika an'ilay zazavavy kely naholandrainy ka bevoka 3 volana. Tena efa nivadika biby ny olombelona raha ny tranga toy izany foana no re eny amin'ny fiarahamonina tato ato ny tao a Madagasikara. Rehefa voalazantsika moa ny mikasika an'izay ndeha ary isika hilazan'ny manaraka izay tsara ho fantatra sy ireo rehetra izay tokony ampahafantarina isika rehetra. Koa satria voalazantsika ihany koa moa ny tranga mahatsiravina izay niseho tany Sabotsy Namehana iny ndeha ary isika hijery kely ny hafatra izay nataony ity namana ity. Ity namana ity moa dia efa tsy hay ny fomba entina hilaza azy. Atao hoe influenceur sa atao hoe mpanao comédie sa atao hoe inona ny filaza an'ity namana ity. Fa izy ity moa dia anisan'ny tena be mpanaraka ary be mpafantatra ihany koa ao anatin'ny Facebook. Tsy iza moa izany fa depite ny Facebook. Toy izao moa ny hafatra izay nataony omaly rehefa nandeha nitsidika ny jardin botanika teny Ambohijatovo. Mankasitraka manokana ny filoham-pirenena fa tena mahay mampifalifaly ny vahoaka ianao president ary tsy misy toanao raha mbola filoham-pirenena ny fandimby. Jereo fa tena mitovy any andafy mihitsy ny Ambohijatovo, tena mitovy ny any Chine mihitsy izany kapitaly malalanay izany azo ny filoham-pirenena malagasy. Mbola tsy nisy toy ity izy hatramin'izay na Madagasikara ary mbola tsy nisy tao anaty 50 taona. Ary ny tena nafinaritra any ity depite ny Facebook ity dia nisy anjely tao Ambohijatovo. Jereo hoe ity depite ity fa nanafarany president anjely mihitsy isika ka nanontaniany ireo anjely hoe iza aminareo no anabaviny Gabriel ary namaly tokoa ilay anjely n'Andriamanitra ny hoe izahay rehetra dia anabaviny Gabriel avokoa. Ary anisan'ny hafatra izay tena mafonja nataony ity depite ny Facebook ity dia ny hoe jerevo nareo amin'izany fa mbola désert-tana lanian'ny Harlala dia efa tahaka izao i Madagasikara, tahaka izao i kapitaly ny Madagasikara Antananarivo izy fa raha mahagitra 5 taona izy hoeo. Hatako angamba fa tena paradisa sy finaritra ny vahoakany Antananarivo. Izany moa ny hafatra izay nomeny ity depite ny Facebook ity ny Andro Omaly. Tompoko vavy izy tompoko lahy izay ihany koa no namarana ny video antsika koa dia ankasitrana eram-po erantsena ianareo na vitanay ny video hatramin'ny farany ary mbola hentanina foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka hiato pisesisy. Zay fa hametra veloma izay veloma vetivety fa tsy hoe veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray ny manao ny misimisy veloma tompoko lahy veloma tompoko vavy.